mivavaka isika tompo. Misaotra anao zay ry Andriamanitra resy zanaka ry fanahy masina noho ny nanomesanao anay ity alina ity ahafana indray miona sy manatrika anao amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra anao zay satria fantatrao ny momba anay tsirairay avy, tsy misy miafina aminao ny fiainanay rehetra. Fantatrao ny faratsianay sy ny fahalotoanay, fantatrao ny mampiodina anay sy mampikomy anay. Fantatrao fa tsy tia ny teninao zay matetika, miala amin'ny teninao zay matetika, tsy manaiky anarina, tsy manaiky ahitsy ny teninao zay, fa ianao kosa miantso. Manasa anay ianao amin'ity ariva ty ho eo amin'ny latabatrao. Fantatrao ny mampanota anay rehetra, kanefa izany indrindra no itiavanao anay sy anasanao anay. Manasa ny ratsy ianao, hiara-misakafo aminao ilay Andriamanitra tsara. Manasa ny maloto ianao, hiara-misakafo aminao ilay Andriamanitra madio. Manasa ny tsy masina ianao, mba hiara-misakafo aminao ilay masina. Tsy takatry ny sainay izany Jesosy, tsy takatry ny sainay, fa ny ataonay dia misaotra sy midera, ary manokatra ny fonay sy ny fiainanay manontolo hanjakanao, satria ianao rery ihany no afaka mameno ny banga rehetra eo amin'ny fiainanay. Ilay zanak'ondry tsy misy kilema, ilay maty teo aminazy fijaliana andatsaka ny rano, io ihany no afaka manadio ny fahotanay sy ny fiainanay tsy manjary rehetra, ka ho diovinao ho fiainana feno fiadanana sy fifaliana. Dia mangataka anao Tompo amin'ity hariva ity, omeo anay ny fanahy masina, ilay mpampianatra tsara indrindra, ilay mpampianatra tsara indrindra no ametraka ny teninao ao anatinay. Takony mba tsy ho hita, fa ianao no hita, ary azavelan'ny feoko no eno fa ny feonao. Ny anaranao Jesosy no angatako izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay voalatry ny fiangonana ho toriana amintsika amin'ity Alakamisy Masina ity dia ho hitantsika eo amin'ny Lioka, filazantsara araka ny Lioka 2:20 ka ny 4:40 ka hatramin'ny 5:20. Filazantsara araka ny Lioka 2:20 2:20 azafady, manomboka mamaky eo amin'ny 5:40 ka hatramin'ny 5:20. Rehefa samy nahita antsika dia toy izao ny fivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny tonga ny fotoana dia nipetraka hihinana Jesosy mba amin'ny apôstôly. Ary hoy Jesosy taminy, naniry aho hiara-mihinana ity Paska ity aminareo, dia eny mbola tsy mijaly aho. Fa lazaiko aminareo, fa tsy mba hihinana izany intsony aho, ambara-pahatanteraka izany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray kapoaka izy, dia nisaotra ka nanao hoe raiso ity kazarao aminareo. Fa lazaiko aminareo, fa hatramin'izao dia tsy hisotro ny vokatry ny voaloboka intsony aho, mandra-pahatonga ny fanjakan'Andriamanitra. Ary nandray mofo izy, ary rehefa nisaotra dia novakiny ka natolony azy, sady nataony hoe ity no tenako izay omena ho anareo. Izao no ataovinareo ho fahatsiarovana ahy. Ary arak'izany koa ny kapoaka rehefa vita ny sakafo dia hoy izy, ity kapoaka ity no fanekena vaovao amin'ny rako izay ahidina ho anareo. Amen. Ray masinao manamasinana ny famarinana, fa ny teninao no famarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Manana ny toerany lehibe loatra eo amin'ny tantaran'ny fiangonana sy ny fiainan'ny fiangonana ry havana ny Alakamisy Masina. Satria tsy ho fahatsiarovana ihany, tsy ho fahatsiarovana fotsiny, fa amerenan'Andriamanitra mba hiainantsika indray ny tantarany, izay tsy tantara ihany, fa nanolorany ny ainy sy ny fiainany manontolo mihitsy ho tantarantsika. Ny tantaran' Jesosy dia tiany soratana ao anatin'ny fontsika, ka ny rano sy ny ainy izay nalatsany dia tiany hoaintsika sy raha mikoriana ao anatintsika.
tsy toroteny loatra no ataoko eto fa toroteny miendrika fampianarana satria ny fotoana tahaka an'izao dia sarobidy loatra amintsika fiangonana satria fotoana izay tokony ifantohan'ny fiangonana ijery tsara tsy andinika tsara ny fiainany sy ny iainany ny antsoina hoe Fanasan'ny Tompo dia mba azontsika tsara izay tiany ty teksta ity kolazaina dia hojerentsika aloha satria misy teny fanalahidy vitsivitsy ao anatiny ny anankiray amin'izany dia ny hoe fanekena vaovao amin'ny raha dia ny faharoa dia ilay raha izay alatsany izay omeny antsika divin no sotroana nefa lazainy fa rany izany raha miverina kely amin'ny tantara sika voavakitsika teo ny fanomboany antsoina hoe Paska ny any amin'ny Exodosy 12 izay milaza ny namonoana an'ilay zanak'ondry tsy misy kilema tsy nanalana ny rany sy nanosorana azy teo amin'ny tatom-baravarana sy teo amin'ny tolam-baravarana izay manambara fa nandalo Andriamanitra rehefa nahita izany ka tsy namono ny lahy matohan'ny zanak'Israely fa navotany no antony no dikan'ilay fandalovana satria raha mijanona natao izy dia namono ny anjeliny famonoana anjeliny fahafatesana fa nandalo Jehova fa ny zavatra ngeza be izay tsy maintsy tadiditsika dia ity tsy afa-misaraka amin'ny fanandevozana tany Egypta ny Paska tsy afa-misaraka amin'ny fanandevozana sy ny fahoriana sy ny fijaliana izay nampitomana ny reto zanak'Israely reto andro amanalina ny Paska no ilay loza fahafolo farany izay nanokatra ny fony Farao ka nandefa ny reto zanak'Israely reto ny raha eto dia manambara fisoloanaina ka raha mahita n'ilay raha ilay anjely izay mpamono dia fantany fa efa nisy biby izay nisolo azy tao amin'izany tokantrano izany ka mandalo izy tsy mamono ny ao anatiny intsony ny faharoa dia ilay rano fanekena ao amin'ny testamenta taloha izay hitantsika amin'ny Exodosy 4:20 Exodosy 4:20 misy ny antsoina hoe ny rano fanekena mba azontsika tsara ny hevitra izany rano fanekena amin'ny Exodosy 4:20 izay fanekena nataon'i Jehovah-Andriamanitra tamin'ny Israely tao Sinai dia tsara ho fantatsika aloha ny atao hoe fanekena ny atao hoe fanekena dia fampifamatorana olona na antokony olona roa izay tsy mpiombona tsy mpiavana nefa hafatotry ny sorom-panekena rehefa manao fanekena ny tany amin'ny fahatry ny professeur ancien dia maka biby izy dia didiana roa le biby zay le mahasorom-panekena azy ary rehefa tapahana roa le biby dia mandalo ao anelanelan'ilay biby le olona roa zay manao fanekena ary mianiana fa tsy vadika amin'izany fanekena izany sady manonona ozona izy no manonona fitahiana ka izao ny zavatra lazaina raha mivadika ity fanekena ity aho dia azonao atao amiko izay nataontsika tamin'ity biby ity zany hoe raha mivadika aho dia vonoy tapahoroa alatsaho ny rako zay ny dikany noho izany ny fanekena dia mitovitovy amin'ny fatodra nefa mbola lalina lavitra no fatodra amin'ny kolotsaina malagasy satria mampiombona sy mampifamatotra olona anankiroa izay tsy afaka mifamadika mandrak'izay noho izany eto amin'ny Exodosy dia ilay rano ny fanekena dia tsy inona fa nalaina ilay biby natao fanatitra ilay biby omby dia lalainy Mosesy ny rano nalainy antsasaky ilay rany nafafiny teo amin'ny alitara ary ny antsasaky ny rany nafafiny tamin'ny olona io no ao ambadiky le teny Jesosy hoe raha zay aidina ho an'ny maro miverina any amin'ny Exodosy 4:20 le raha naidina tamin'ny vahoaka
ina moa no dikan'izany ny antsasaky ny rà nafavy teo amin'ny altara antsasaky ny rà nahidina tamin'ny olona ao anatin'izany fanekena izay lasa fifanekena izany satria mifamaly bilateral ilay fifanekena dia miteny am'ireto zanak'Israely mpivadibadika ireto Jehovah'Andriamanitra fa raha mivadika amin'izao fanekena izao aho dia alatsaho ny rako fany ao ambadika izany ihany koa nefa dia izao zavatra mampatahotra sy mampangorogoro fa raha ianao koa no mivadika amin'izao fanekeko izao dia tadidio fa ny ranao no miantoka ary io no zavatra hitantsika eto rehefa mamaky tsara n'ilay ny Fanasan'ny Tompo ny fanorenan'i Jesosy ny Fanasan'ny Tompo isika donc ho jerentsika ny fomba fanaovan'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany ny fankalazana ny Paska dia ho azontsika sary an-tsaina inona marina moa reto zavatra lazain'i Jesosy reto ny Paska manomboka amin'ny fahafolon'ny volana Masina dia alaina ilay zanak'ondry dia amin'ny telo ambin'ny folon'ny volana Masina zany hoe ny 13 Masina dia misy ritualy zay fanaon'ny Raim-pianakaviana dia ny mitady izay mety ho levure rehetra na ny masirasira ao anatin'ny tokantrano dia ariana any an-tokotany amin'ilay 13 Masina no anaovana an'izany ny antony zany dia zavatra tsotra tsy misy levure izay symbole ny fahalovana sy ny fahafatesana afaka mipetraka ao an-trano alohan'ny hankalazana ny Paska io no tiany Paul lazaina ao amin'ny Korintianina hoe esory ny masirasira rehetra ao am-ponareo esory zay mampibontsina anareo rehetra esory zay mety ho fahalovana sy fahafatesana rehetra tahaka ny fiavonavonana sy ny toetra ratsy rehetra izay mampibontsina sy mahatonga ny fahalovana sy fahafatesana ao amin'ny olona ny amin'ny fahaefatra ambin'ny folon'ny volana Masina no fanaovana ny fankalazana ny Paska fa ny nanaovana azy tamin'ny andron'i Jesosy satria efa nisy tempoly tamin'izany dia alaina ilay zanak'ondry dia hoentina mankany amin'ny tempoly atao sorona ao amin'ny tempoly zany hoe ny mpisorona ny raim-pianakaviana rehetra tsirairay isa-tokantrano mitondra ny ondriny mankany amin'ny tempoly dia vonoy ny mpisorona tapahany mpisorona ny lohany alainy ny rany afafiny eo amin'ny altara dia hoentiny ilay raim-pianakaviana mody ilay zanak'ondry hatsatsika any an-trano fety be izany ary tena asa be mihitsy ho an'ny mpisorona satria olona analinalina maro no mitondra ondry ho vonoina mankao amin'ny tempoly rehefa tonga any an-trano dia arivariva zany manomboka amin'izay ny fankalazana ny Paska efa misy ritualy manokana tamin'izany izay tsy maintsy arahany isa tokantrano amin'ny fankalazana ny Paska izay antsoina hoe seder io seder io dia misy ny filaharany ritualy rehetra izay arahana ka ny voalohany amin'izany dia ny fanasana tanana alohan'izany izay miaraka amin'io fanasana tanana io ny fisotroana n'ilay kapoaka ny divay voalohany satria misy kapokana divay efatra sotroina amin'ny oalina fankalazana ny Paska io dia ny voalohany amin'io dia divay izay nasiana rano matsatso zany rano maro dia miditra amin'ny ritualy fanasana tanana sy fanadiovana sy fanamasinana rehefa vita izany dia misy vavaka fisaorana izay ataon'ilay raim-pianakaviana rehefa vita ny vavaka fisaorana dia raha ohatra ka misy olona avy any ivelany izay miditra ao aminao miaraka mankalaza ny Paska aminao dia tsy maintsy sasanao ny tongotra kanefa ny andevo no manasa ny tongotra tamin'izany fotoana izany azontsika sary an-tsaina eto fa Jesosy no manasa ny mpianatra ary izy no manasa ny tongony saingy izy nanao ny asa ny andevo satria nandohalika nanasa ny tongotry ny mpianatra rehefa vita zany dia miditra amin'ny finanana ny anana mangidy anana mafaitra rehefa vita ny finanana anana mangidy dia maka n'ilay mofo tsy misy masirasira mofo tsy misy levure zany dikan'izany tsy dia misy tsirony zany
dia atsoboka ao anatina zavatra namboarina amina paoma, zavatra mifangaroaro zay mitovitovy amin'ny endrika fotaka izy rehefa vita, satria mampatsaro an'ilay fotaka nanaovana briky tany Egypte. Rehefa mihinana ny mofo dia manao mihirany salamo 113 ka hatramin'ny 114, izay antsoina hoe halel. Rehefa vita zany dia mihinana amin'izay ilay zanak'ondry. Rehefa vita ny fihinanana le zanak'ondry dia miroso amin'ny fisotroana ny kapoaka ny divay faharoa, ary dia miroso amin'ny fisotroana ny kapoaka ny divay fahatelo, ary mihirany salamo 115 hatramin'ny 118. Rehefa avy dia misotro ny kapoaka fahaefatra farany dia tapitra ny fankalazana ny Paska isan'ny tokantrano. Ao anatin'izany ritualy zany Jesosy no nanasany mpianatra, ary rehefa nihinana n'ilay kapoaka fahatelo izay symbole ny fanavotana sy ny fanafana izy, dia noraisiny ilay kapoaka. Tsy mitovy amin'ny olona rehetra ny nanaovany azy, fa rehefa noraisiny zany nozarainta mpianatra dia nolazainy fa ity no rany izay tsinona fa ny rano fanekena vaovao izay aorina ao amin'ilay testamenta vaovao sy ilay fanekena vaovao. Ary rehefa nihinana n'ilay mofo tsy misy matsiratsira izy dia nolazainy koa fa io no tenany. Voalazany Jesosy tsara eo amin'ny andininy fa 5:10 tamin'ilay texte voavakintsika tseo, fa hoy izy naniry koa raha naniry aho. Zany hoe tena tsindriany mafy mihitsy, tena maniry mafy mihitsy aho nihinana an'ity Paska ity miaraka aminareo alohan'ny hijaliako. Ny tiany Jesosy lazaina eto ry havana dia ity: tsy maintsy mihinana an'ity Paska ity aho, satria ity Paska ity no transition izay mampita ny tantaran'ny famonjena, tantaran'izao tontolo izao, mankao amin'ny fanekena vaovao. Dia le misy an'ilay tena Paska marina, dia le tena zanak'ondry tsy misy klemy. Fa ao ambadika izany koa dia izao: aoriny Jesosy le fanekena amin'ny rany amin'ny alalan'izao divay izao. Nolazainy fa ity ilay ranony fanekena vaovao izay mitovy amin'ilay taria aloha tao Sinay izay natobaka tamin'ny zanak'Israely. Ankehitriny Jesosy dia manatobaka n'ilay rano fanekena vaovao indray eo amin'ny mpianany sy izao tontolo izao, ka milaza izy fa izao dia tsy mivadika aminao mandrakizay, ary ny rako no anaovako sonia izany fanekena izany. Miombona aminao aho, miaraka aminao aho, mamindra fo aminao aho, tianao aho, mandray anao ho tahaka ny zanaka aho, tsy mivadika mandrakizay aminao amin'izany fanekena izany aho, satria ny rako no nanaovako sonia izany fanekena izany. Rehefa ny josy ry havana no mianiana tahaka an'izany dia tena teny olon-dehibe izay. Fa izao koa no ao ambadika an'izany. Fa izao anefa tsy misy raha izay afaka alatsaka ho fanavotananao intsony amin'ny fahotanao. Tsy misy fanantenana hafa izay azo antenaina ny famonjena anao manalanao amin'izao toerana fahafatesana sy fahalovana izao raha tsy ny rako ihany. Ka raha miala amin'izany fanekena izany anao dia ho mongomongo mandrakizay, ho faty mandrakizay. Izany fanekena izany no aoriny Jesosy amintsika ry havana. Azao no mahagaga. Ao anatin'ireo mpianatra ireo dia misy any Jodasy mpamadika, mpangalatra. Ao amin'ireo mpianatra ireo dia misy any Petera izay mpiovaova, mpivadika. Ao amin'ireo mpianatra ireo dia misy mpianatra mpiady hevitra, tsy mety mino, tsy mety manaiky tahaka ny Tomasy. Fantatry Jesosy daholo ireo, fa ireo no nasainy manasa ny ratsy Andriamanitra. Azay no mahagaga aminy.
manasa ny ratsy, magaga. Fa ny mpanjaka, ny filoham-pirenena dia manasa ny olona manan-kajy sy ny tsara, be voninahitra. Fa ny Jesosy tsika, ny mpanjakantsika dia manasa antsika, manasanao, manasa izay fantany fa ratsy, magaga ry avana. Satria ny asan'i Jesosy rehetra mihitsy amin'ny mahazanak'ondry n'Andriamanitra azy dia pitsimpona ny very, pitsimpona ny maloto, pitsimpona ny ratsy izay arian'ny fiarahamonina. Tahaka an'izany ny asany rehetra. Jereo ny nataony rehetra tany amin'ny boka, tany amin'ny pasina nanangana ny maty. Ny mpijangajanga tratra eo amin'ny fanaovan'izany fijangajangana zany navelany heloka. Mpamory rehetra izay mpangalatra, mpanao kolikoly, fantatry ny rehetra, nataony mpianatra, nantsoiny ho mpianatra. Ary io isika, io ny sarinao izay anasana. Fa ny tenany sy ny rany izay anaovany fanekena eto dia tsy zavatra atobaka aminao ivelany fotsiny, mitovy amin'ny tao Sinay, fa zavatra ampidirina ao aminao mihitsy ho aina mamelona anao. Satria rehefa tsy misy raha ny olona dia maty. Ny raha dia symbole amin'ny fahavelomana. Izay tsy misy raha, izay latsa-dra dia maty. Koa noho izany dia soloan'i Jesosy ny rany ho velona ao aminao. Ary izay ny fampianarana Loterana, présence réelle. Tena ny tenan'i Jesosy mihitsy nomeny, tena ny rany mihitsy nomeny. Jesosy velona mihitsy no miditra ao aminao amin'ny Alakamisy Masina. Ny zavatra rehetra ataon'i Jesosy eto dia réel, tsy misy virtuel na iray aza. Ny rany velona ao amintsika, ny tenany tonga olona ao amintsika, monina ao amintsika. Tsy amin'ny alalan'ny fanahy masina ihany, fa Jesosy mihitsy no velona ao amintsika, sy miaraka amintsika, miara-miaina amintsika, ilay Andriamanitra amintsika, Emmanuel. Tsy misy fahasambarana tahaka an'izany drafana, tsy misy fitiavana tahaka an'izany izay anasana antsika anatiny ny latabatra, anasana antsika hisotro ny rano sy hinana ny nofony izay fantany tsara fa tsy mendrika. Marobe ny fampianarana izay mandeha ankehitriny, na ny ato amin'ny FLM dia misy fampianarana marobe tsy mitovy. Nisy nanontany azy ao voaingana avy any amin'ny synodam-paharitany anankiray, pastora, ny olona izay tsy vita soratra ve pastora, manatokantrano maso ve pastora, afaka mandray Fanasan'ny Tompo ihany? Fa ina mahatonga ireo manontany an'izany hoa? Izany no lalàna aty aminay, voalazan'ilay filohan'ny synode mihitsy hoe afaka manatona daholo ny rehetra. Marina tokoa fa tsy voasoratra amin'ny soratra masina tokoa izany hoe izay vita soratra sy manambady ara-dalàna ihany no mahazo mandray Fanasan'ny Tompo. Tsy misy an'izany tokoa ao. Fa saingy ny tenin'ny Paoly teo dia mampieritreritra antsika tsara. Fa izay rehetra mihinana sy misotro, izay rehetra mihinana sy misotro dia mihinana sy misotro fanameloana ho an'ny tenany, ratsy mamantatra ny tena izy. Tsy dia tiako loatra ny fandikanteny protestanta eto satria lasa mifangaro ilay ny tenan'ilay olona mihinana ilay Fanasan'ny Tompo sy ilay ny tenan'ny Kristy. Satria ny tena eto dia tokony atao grand T, satria ny tenan'ny Kristy no lazainy. Izay manatona sy mihinana, izay manatrika n'ilay fanekena, kanefa tsy mahafantatra ny tenan'ny Kristy, dia andray fanameloana izy. Mitovy amin'ilay tany Sinay ihany. Raha fantatrao fa tena sy rany Kristy velona no raisinao, dia tsy maintsy manatona azy amin'ny fanetreny tena sy fibebana sy fomangorakoraka ianao. Satria fantatrao tsara fa olona tsy mendrika, tsy miantso anjely tokoa Andriamanitra, saingy mila mahafantatra iza ianao, ary iza io mpanjaka izay manasanao io.
tsy maintsy fantatsika iza izy. Isika aza riavana hasain'ny maire na hasain'ny filoham-pirenena miomana tsara amin'ny fitafy. Inona reno holazaiko aminy sy ny sisa. Vao maika efa ny anatona ilay mpanjaka ny lanitra. Tsy maintsy manatona azy amin'ny fo mibebaka isika. Izay mahafantatra hoe iza ary iza ilay mpanjaka. Izaho izay tsy mendrika tao anatin'ny fotaky ny fahaverezana, ao anatin'ny tsy fahamasinana sy ny tsy fahamendrehana. Olona tsy manjary tsy tokony hojereny akory azy, nefa raisiny. Izany toe-po tokony anatonantsika azy rehefa. Fa tsy rehare isika hoe Andriamanitra ny fitiavana, mpamindra foana izy, na ina ataoko dia tiany foana. Tsia. Fanekena no nataony. Ianao manaiky ity azy, ianao manaiky hanaja azy, sy atahotra azy, sy ho tia azy, dia manatona azy amin'ny fanetrentena sy fo mibebaka. Zay no tadiavina. Tsy miantso anjely izy, saingy miantso olona manatona azy amin'ny fo mibebaka sy ao anatin'ny fanetrentena. Io no lesona. Anatona ny latabatra ianao riava. Anatona ny fanasany Jesosy ianao. Efa nasainy ianao matotonga eto. Invité spécial. Tsy misy tahaka anao. Na ny anjely aza tsy nasainy amin'izany, fa ianao mpanota very no asainy. Fa izao teneno amin'ny Jesosy. Aza fenina aminy. Ty ilay mandritra Jesosy. Ty ilay maloto. Ty ilay very. Ty ilay mpikomy. Anatona anao eo amin'ny latabatra. Raisore mandrafo amiko. Ivavaka isika. Jesosy eo misaotra anao zahay no zany teninao zany. Fa be fitiavana tokoa ianao. Ary misokatra aminay ny fonao sy ny fiainanao manontolo andray mpanota. Misaotra Jesosy. Fa zay nay menatra. Menatra anao zay satria tsy mendrika ny fitiavanao. Tsy mendrika ny fanekena zay ataonao. Tsy mendrika. Kanefa dia asainao androany anatona anao indray. Ndeto zay Tompo, mifona re. Mifona Tompo, fa mpanjaka ianao, mpanjaka masina. Nefa mpanota no anatona. Sokafy anay ny fonao, aizany mandray ny tena amandranao. Ny anaranao Jesosy tonga atako izany. Amen. Raiso ny fitahina. Ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika, ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen.
Ny ZFLM ao anatin'ny fankalazana ny vafolotony dia manolotra anao famatsimbola tetikasa. Amin'izao voalohan'izao dia tsy nametraka marobola manokana hotratrarina izahay. Ny loharanom-bola amin'io tetikasa io moa dia mazava ho azy fa izay arotsaka ny ZFLM monina ivelan'ny Madagasikara. Amporosiana ihany kosa nefa ireo izay monina ao Madagasikara ka afaka andrainjara amin'ny fanohanana ny tetikasa. Afaka arotsaka reo indray metaona zany fandraisana anjara zany na koa arotsaka nareo tsy kelikely fa ny zava-dehibe dia mandray anjara manohana ny tetikasa izay hanampitsika ireo izay sahirana sy mila izana eo anivon'ny fiarahamonina. 9 janoary ka hatramin'ny 2 avrily alefaso ny tetikasanao. Raha sampana fikambanana vondrona mpandray misy 5 ka hatramin'ny 10 ka manana tetikasa andraisa anjara. Esurire ni gezaku
mipotra ny fahavaloko mitady andetika todio any ao fa mafy ny manjo intiao tiao aza mafoy ayanao malaisoa o tompo fefavolona anao zay petrinao farasitrakao esorire ny ketako fa iovao tsy ho toy ny talo avantina no indro kamantao mila tsy hosakazakainako raha tsy fahasalamana mafo magnidy loatra izany fantrano fery evitrao nanany fa mbola antrandraiko ny antranao anamafy ny finoko anao ianao no antenaiko anofindray ny andro piainako malokatrizay ka ny ampitsoko antenaiko so tsisy ny ampanay fa ianao no aroko sy vatolampy tokiny fo eo antananao ny fiainako anjakao eo antananao Jesosy no ametrako ny fiainako izao inonantso tsy ho kiviny fo fa matoky minoanao toko ka narivotra ifofo tsy ampiovan'alany finoko anantenanao rilay tsy mba mandao mandry tokony eo antananao apetrako eo aminao izao sedra sy fitsapanyzao mampahorizany fanahitro ka toloko tomany reny fo nandrandra famonjena avy aminao ny fiainako milanao tsortrakiny ady mpiainanao
katolory ny tananao ao ianao no antenaiko anofindray ny androm-piainako malokatrizay any ampitsoko antenaiko so sisiny ampanay fa ianao no aloko sy vatolapitokiny fo eo antananao ifianakanja eo antananao Jesosy o no ametrako ny fiainako izao minonanjotsy hokiviny fo fa matokiny no anao toko kanarivotray fofo sy ampiovanana ny finoko anatenanao rilay tsy mba mandao mandry tokony eo antananao
Fisanino piananci Cristi la via la sila Fisanino piananci Cristi Jesus.
mandrika tamin'izay vohitra izay ray Jesosy tamizay de niaritra ny mahamay nolotatsy kizay Aminao ity tantara ity fototry ny aina fa tsy angano sanatry eny mantsy tamizay Jesosy zanak'iray no nanolotra ny rany mba hosorona Jalina mafitangizay ramandrika tamin'izay vohitra izay lay Jesosy tamizay de niaritra ny mahamay nolotatsy kizay Izay like
Junias, Vitalina, Jesus, Tika, Timba Mandao, Nadia Pensa Canula, Nasima, Katuruba, Natika, Dinifu, Waisamu, Nakanesati, Jesus Christi, Kaiza Wanume, Vitaharana, Atantoni Finuna, Fanain, Kiduna, Jesus, Chame, Nanawilele, Azabatu Bendera, Fizia Nekanate, Nakawana Tunzanja, Numbaele, Isi Pansiti Ampi, Finuana, Rani Sala Sala, Senga Mulana, Rani Apata Apeta, Wanina Wani, Tesonuri Pafil, Milbaba Amini, Tesusiana, Viziani Luamfa, Kamuzana, Kafikiru Mafinita, Nani Matuti, Tinyana Mangini. Marapane, Kamabika Kala, Umeyana, Babukuira, Chatadia, Finifunawe, Detalitiana, Kalalanis, Bigudana, Novela, India, Janana, Agatari Faran, Pampa Heriana, Alasava Izan, Maizulana. Finuna Fanain, Kiduna, Jesus, Chame, Nanawilele, Azabatu Pendera, Fizane Kanate, Rakawana Kutata, Lumbaele, Isi Masiti Ampi, Finuana, Dani Sala Sala, Senta Ulana, Dani Apata Papeta, Marina Wani, Tesonu, Jesus Sana, Viziani Luamfa, Pamuzana, Kafikiru Mafilipa, Alimantuki, Tigana, Mantini. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel, puis le fortifiait. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Arrivé à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, et il restait là, assis, à le garder. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli », et baissant la tête, il rendit l'esprit. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi.
Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Au Calvaire.
Mananao, Jesosy mananao, katsawak san retizani, samatao, mananao, anzara kwetu antany. fa izaho dia saiko mpiresatra an-tongotra, saiko sy lafaka andiko satria niarona amin'ny prière aho raha nahita ny fiadana ratsy fana. Izy zano haina lanitra ary tsy misy ety ambony tany ireko tahaka anao, fa na dia alevinazy aloviko sy ny foko dia mbola vatana mpofoky sy anjarako mandrak'izay Andriamanitra. Ary ivelay izay lavitra anao, ary inganao izay mahafoy anao. Fokotomany matetika anao manota, werovina no ifarane, rehefa urimbedame, nefa mananao Jesosy mananao, katsiawak san retizani, samatra mananao, anjara kwetu antany. Mahiresika zanak'Andriamanitra, matetika anao maluta, mahiresika zanak'Andriamanitra, lovina no ifarane, fikiry mafy ny teny, rehefa urimbedyabe, fa raha miray ihany koa ianao nefa mananao ka mitoetra ao anatinao ny teny, katsiawak san retizani, dia angatao izay tianao. Na inona na inona, na inona na inona, fa ho tonga aminao izany. Amen.
Kau